nampihetsy-po tokoa raha ny zava-nisy ny tranga teto Tôlanaro tamin'ny fihetsika nasirin'ireo mpanjono sy ireo fikambanana miaro ny fano aty amin'ny sisin-dranomasina aty Atsimon'ny Nosy. Ny alady lasa teo vao mangiran-dratsy raha nizaha ny araton'ny mpanjono iray antsoina hoe Dady dia nisy fano iray tao anatin'ny fandrika. Ny zava-misy aty an-toerana dia misy no mamono sy mihinana ary mivarotra ity biby fano mivelona anaty rano ity. Ho an'ny Dady kosa dia niantso tompona andraikitra avy amin'ireo fikambanana mpiaro ny fano ny tenany. Mba nahitako anazy zany zaho pêcheur mpiasan-drano matavy. Dia nisy fotoana zany zaho tamin'ny Maly alady moa Maly. Tamin'ny Maly alady zany zaho arivany magneno koa zany nandoka rato. Dia marandrainy alady zaho nagnenty arato fandrika 5 tondro. Dia raha nizaha le arato zany zaho hitako tao zany azony tao zany le fano. Dia sy niaviko zaho raiky zany dia tonga fianakaviana aho nagnampy anazy zany amin'le fano zany. Dia raha azony hoe fano sy tonga dia avy dia namona nanina fa nagnatin'olo mpiandraikitra anazy, mpikarakara anazy, mpitantany anazy. Nagnatin'olo mpikarakara anazy zany zay. Dia zay zany mahatonga anay zao androany zao zany nafirosotra zany le fano. Dady agnarany. Numéro 2051 MG 2051 zany numéro Dady agnarany. Zay veloany fano nandeha faritry kanaly Océan Indien zany. Fa tsy vitany miaro ny fano ihany ny fikambanana Tsangatsanga Mahasoa sy ny fikambanana Andao fa mitsabo sy manara-maso ny fahasalaman'ny fano mialoha ny hamerenana azy any anaty ranomasina. Misy ny famezivezen'ireo fano any amin'ny Nosy sy La Réunion sy eto Madagasikara ary manatody an-tanety ny fano ary azo ambara sokajiana ho namany olombelona hoy Andriamatoa Ikazy Lice filohan'ny fikambanana Tsangatsanga Mahasoa. Niavo maly zany izy tiky tamin'ny laky tao dia nihitany pêcheur reo dia niantso anay zany izy mpikarakara anazy zahay manao soin sady mirelaché anazy no miaro agnatodiny. Dia iaraha mahita zany izy ty fa ho relaché vasika salama tsara sady nametaky bagy anazy sika voalohany bagy any Fort Dauphin indesin'ny fanosika mivezivezy eran'ny zao tontolo zao. Dia zay mahita anazy agny zany aoka mba sy hamono anazy zany dia manentana sika mianakavy aby mba sy hamono anazy reto fa olany tamingana izy toa. Sady toxique zany izy amin'ny saison zao indrindrandrindra mahafaty zany izy ary misy arety mamiady raha hanigny zany fa sy hain'ny olo zay fa hoe raha hanigny fanjakana avao. Dia magnampy an'izay fanentana zany zay fa hoe sy azo hany misy toa. Raha zany izy ito magnavosolo maty andrano egny no fa rendrika amin'ny laka za zao fa niazony rendriky tegny ny radonay dia itony nagnavosanay ny radonay nagnatanety aty. Mitovy amin'izay koa izy mahita hazo be an-tanety egny ateriny atiky satria izy magnatody atiky. Dia androany zany ataoko ngamba fa falifaly dia izy eo fa sy tomagny sasy izy omaly ny tomagny fa androany izy rejoindre ny famille amin'igny agny andriaky egny tonga eto izy satria ny foite eto izy mba toa zany vezivezy eto. Dia manantena ny fahendreny tanora zany na antsy na be fa voreto sika ray aman-dreny io havososikany izy am'izao zany misy balizy aminazy egny mety ho hitan'ny zalahy izy dia miangavy asika atagnandroa mba sy hamono anazy fa hiafaraky sambosambotsy zany izy no fa avy satria ty raha ty tombosoa ho an'ny be sy ny maro zany osikanaby raha fosy na mainty dia apetraka amintsika agny fahendrena zany fa mipetraka agny zay balize ary bo isy conférence iarahana amin'ny namasika maromaro koa Fort Dauphin na dia ataosika hoe sy ampysika zao hampisehoana hoe io marina le trasy hita boka agny fa amintsika Océan Indien aty ry zareo maka plasy hagnatody am'izao. Fa ny fano aty misy sakafo La Réunion agny fano La Réunion agny koa misy sakafo aty fa hita zany io mivezivezy magnodidina ny ranomasina igny zany. Araka ny nambara tery am-piandohana dia maro ny fikambanana miaro ny fano anisan'izany ny fikambanana Andao izay sady miaro ny tontolo iainana. Nanaitra ihany koa ny nambaran'ny filohan'ity fikambanana ity izay teratany vahiny dia Andriamatoa Lika Cherperel. Tanigash quelqu'un va tonga eto mba miarony environnement miarony ala satria isanandro misy afo fa miarony biby quoi et eto misy spécialiste tortue mianatry maro be miaraka amin'ny monsieur GG et tena mahay manino tokony miarony biby parce que eto amin'ny Madagascar misy patrimoine naturel incroyable et c'est comment dire c'est la richesse de Ishan malgache fa androany sarotra miaraka amin'ny économie sarotra miaraka amin'ny politique sarotra miaraka amin'ny environnement
fa ny olona tokony mianatra que ny environnement isan'ny malgache manana ny environnement patrimoine isan'ny malgache fa androany ensemble tokony miaro ny environnement et c'est ny biby fa ny hazo quoi ny zanak'hazo et exemple et tout ici comment dire un espace naturel sauvage incroyable unique au monde et avoir à nouveau mis tortue tonga et tout mis vovo zanak'hazo mis vourne tout ça c'est important ça tient refa tapt ni fia tapt ni mamita et tapt donc c'est ensemble miarakam frechankin afaka miaro bevava afiaka miaro Madagascar. Ny antsoina tompony ndraiky mpanjakana sy solon-tena-mpanjakana ny famerenana ny dadita ny anaty ranomasina ka ny taliany kabinitra ny gouvernoura ny faritra Anosy Andriamatora Kotsolo Foubertin no nitarika ny délégation izay nanampy ny fanentanana amin'ny fiarovana ny fano. Miaro an'izao fiarovasika moa zany ny biby an-dranomasina zao indrindra moa zany ny fano araky ny zava-misy moa zany dia anisan'ny hoe biby arovana tanteraka moa zany zany ka zegny araky ny fanentanana androany io mafisina avao koa dia isorana asika zay pêcheur magnamorona ty moron-drano sika ty sika zay mampiasa ny moron-dranomasina tiky araky ny tenin'ny président io androany igny mba mahita an'izao zavatry biby arova zao mba sy hamono mba samy hiaro anazy koa mba apodina zany fa dia isorana reo zay fikambana zay miaro an'ty Isorana asika anazy. zay arovasika ty.